Araka izay eto amin'ny tompon'andraikitra misy tena ny ministère ny travaux publics ny technicien avy Ambatondrazaka eto koa monsieur Liane lehibe ny entreprise CGC miaraka amin'ny technicien maro miaraka amin'ny entreprise mijery fotony zay ary hita fa mandeha araka ny tokony izy miasa hitantsika moa hatramin'izay fa zany mandeha milamina zany rehefa volorana dia alaina tery hoany satria sarotra dia sarotra indrindra amin'ny axe Soavaly dia ity faritra Atsimonanono izay misy atsika ty ao peka 10 eo eto Akarongana zao misy atsika araka ny hita teo dia efa ratsy ny tetezina rehefa manomboka miakatra le rano anototra le lalana ka izao zavatra zao moa raha tsy nisy ny fanamboarana dia natahorana hitovy amin'ny Manangajip na Pasikely mihitsy amin'ity axe Andilamena ty ka inatrehan'izay dia isaorana fotoanam-panjakana zay natarina Andriamatoa Filoha Rajoelina sy ny premier ministre izay lehibe ny gouvernemanta ary indrindrindra zareo amin'ny ministère ny travaux publics izay tarina Andriamatoa ministre zay zanatany loatra ary anisa mijery akaiky ity faritra indrindrindra ity lalana Vohitraivo Andilamena ity tena anisan'ny vahaolana mahaolana ngeza be mihitsy fahavitany ity lalana ity ka dia eto ny tena raha misaotra manokana zareo entreprise izay manao haintsy zavatra ary indrindrindra amin'ny fiara-miasa izay tokony atao eto publika mba ampadia tsara asa ity indrindrindra amin'izao mainandro zao ko dia eto zany dia anisan'ny mirere zay aty amin'ny faritra rehetra mangoro amin'ny fahavitany ity lalana ity ary mino zay fa mahaolana bebe amin'ireo tantsaha ny mpandeha ary indrindra ny mpitatitra na taxi grosse zany na camion. Tenanay moa zany avy amin'ny entreprise CGC no nahazo ny asa izay fanamboarana ny lalana Andilamena Vohitraivo Andilamena manomboka amin'ny PK 104 katrany amin'ny PK 128 dia teo efa ray volana zay no nanomboan'ny asa dia ny asa moa zany efa mandroso dia mandroso ary manao zay tokony ho vitany entreprise anendrehana zany asa zany ka hatramin'ny volana Desambra. Hatreto moa zany tsy dia misy olana betsaka fa mila fiara-miasa akaiky amin'ny autorité locale sy ny autorité MTP dia manaraka izany moa ny asa vita zao ny reprofilage hatrany PK 123 izany hoe efa alohan'ny Soavaly vato izay hita fa tena ratsy tokoa tamin'ity lalana axe Andilamena Vohitraivo Andilamena ity ka ezana ho vita zany ny asa alohan'ny ny orana ho avy mois de décembre moa zany. Les travaux d'entretien ni portion ni RN3A 104 Vodiala Andilamena Vohitraivo Andilamena dia ny asa atao dia izay entretien anazy dia misy eo amin'ny portion eo amin'ny 4 km 900 atao revêtu noir dia 150 mètres chaussée bétonné dia ny ouvrage tetezana anankiefatra dia ny fossé maçonné eo amin'ny 350 mètres dia ny cantonnage zany 24 km zay zany ireo misy anay ta ny fandrosoan'ny asa dia eo amin'ny vinavinaina eo amin'ny
5,5 ka hatramin'ny 9,5 isan-jato ny durée zany zao a 6 mois ny délai ny fanamboarana dia ny lasa zany zay a eo amin'ny 30 jours